Ao anatin'ny lalao kosa sy fialamboly no amaranantsika ny vaovao matetika rehefa farany herinandro toy izao moa dia miakatra ny tontona na ny tirelira eo amin'ny lalao PMU tsy voana amin'izany ary ity farany herinandro ity ka mahatratra 420 tapitrisa ariary mahery ny tontona hozaraina amin'izany. Tonga indray ny fotoana ho an'ny mpilalao PMU indrindra misafidy ny lalao rehefa ambony ny tontona na ny tirelira. Tony faniriana izy ireo satria amin'ny asabotsy zao dia hiakatra 420 tapitrisa ariary mahery na 270 millions de francs zany tirelira zany eo amin'ny Quintet Plus. Raha resahana foana mikasika ity azakazaka ity dia azo inona fa ho maro no andray anjara satria ao Vincennes ny azakazaka. Rehefa miresaka an'ity kianja ity dia mbia ao an-tsaina avy hatrany fa 3 athlètes zany mifaninanana ao amin'ilay itiavantsika azy indrindra. Azakazaka goavana izy ity satria andray anjara ireo driver tsy atoro intsony himpankafy trop rehetra. Maromaro no mety hibatan'ny vola be araka ny vinavinan'ny PMU Madagasikara. Tsy hisy anefa ny kisendrasendra na ny tsato-piso fa dia arakaraka ny fanadiadiana ataonao ihany no ahitanao ireo soavaly 5 tonga voalohany. Noho izany, raha ampitso zoma dia efa azonao raisina eny amin'ny point de vente PMU rehetra ny programa mikasika ity azakazaka ity andalinanao azy. Ankoatr'izay dia tsy mitsahatra ny manolotra zavabaovao an-tranona ny mpankafy ny PMU Madagasikara. Manomboka amin'ny alahady zao ary dia ho lalaovina eny amin'ny club course ihany koa ny lalao Quintet. Noho izay mazavabaovao azay dia manolotra tontona manokana ho an'ireo mpilalao ny PMU ka vola mitentina iray tapitrisa ariary no miandry ireo na ilay mahita ny soavaly 5 tonga voalohany. Dia tao anatin'izay vaovao izay ihany koa moa no amaranantsika ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao isan'ny vaovao nisongadina teto ary ny anemorana ny datim-pifidianana hemotra amin'ny 17 ny volana aogositra izao izany. Mankasitraka ary tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny velomandra-pitafa ho manaraka indray ary ny tenako.